Nalaza be mantsy ny resaka fanapozinana ara-tsakafo tato ato zay ary nahitana an'izay trangana fanapozinana ara-tsakafo zay ny tanan-dehibe toy ny Mahajanga sy Toamasina tamin'ity herinandro ity, ankoatra ny ilay tranga izay nahafatesan'olona maro tao Antananarivo renivohitra tao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay efa nahito isan'andro. Tsy ampy mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka fanapozinana ara-tsakafo no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Nalaza ilay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay nahafatesan'olona maro ao Antananarivo renivohitra ao ary hita miharihara amin'izao fotoana izao fa tena mbola maro amin'ireo izay nahazo fanapozinana ara-tsakafo zay no mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly, fa maro ihany koa ireo izay namoy ihany. Raha toa ka 12 no namoy ihany tamin'iny andron'ny omaly iny dia tafiakatra 17 izany tamin'ity andro androany ity raha ho an'ny Antananarivo no resahana eo amin'ny resaka izay nahazo fanapozinana ara-tsakafo tamin'ny lanonana fankalazana ny tsingeritaona naterahan'ny olona anankiray tao Antananarivo renivohitra tao ka nanasana an'ireo olona marobe izay tonga nanatrika an'izany. Fantatra fa natsangana avy hatrany ny cellule de crise mba hahafahana mamantatra marina ny tena nahatonga ny loza tamin'ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo nandritra ny lanonana izay fankalazana tsingeritaona teny amin'ny espace iray teny amin'ny sampana ny Amerika Sina araky ny voalaza hatrany. Tafiakatra 17 ny isan'ny namoy ihany araky ny vaovao farany izay nampitainy tompon'andraikitra. Manao izay farany azo atao ny manam-pahaizana amin'ny fanadihadiana mba hipoitra ny tena marina. Hanentanana ny rehetra ihany koa eo amin'ny lafiny fanapariahana vaovao. Aoka mba tsy hanaparitaka ny vaovao tsy maram-potitra araky ny voalazan'ireo hatrany, ary aoka ny vaovao ofisialy avy amin'ny tompon'andraiki-panjakana hatrany no mila arahana, hoy ny jeneraly Zafisambatra Ravoavy izay taleny fiarovana sy ny fampalalam-baovao eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena raha nitondra teny mahakasika an'izay resaka fanapozinana ara-tsakafo sy ny resabe mandeha etsiroa manoloana an'izany rehetra izany. Araka izany dia manentana ny rehetra mba ho tony hatrany manoloana ireo vaovao izay miparitaka etsiroa ary aoka mba hanadihady tsara amin'ilay vaovao izay tena maram-potitra mialohany hanao fanehoan-kevitra etsiroa. Ao anatin'izay trangana fanapozinana ara-tsakafo zay ihany, kisendrasendra ve sa inona ny tena marina ao ambadika ity tranga resaka fanapozinana ara-tsakafo ity, satria nahitana an'izany ihany koa ny tanan-dehibe toy ny Mahajanga ary Toamasina tamin'ity herinandro ity taorian'ny ilay tranga izay nisy tao Antananarivo renivohitra izay efa fantatra fa nahafatesan'olona marobe izay. Any Mahajanga indray trangana fanapozinana ara-tsakafo tao Mahajanga, olona roa no fantatra fa maty ary misy zaza 5 hafa izay mbola narahana maso ny fahasalamany tany amin'ny hôpitaly any an-toerana any tamin'iny andron'ny omaly hariva iny. Io olona roa izay voalaza maty io dia ny fampalalam-baovao izay azo tamin'ny atoandro, fa ny tamin'ny omaly alina kosa dia fantatra fa nodimandry ilay zazakely 2 taona anisan'ny lasibatra tamin'ny fanapozinana ara-tsakafo tao Mahajanga tao. Araky izany dia tafiakatra 3 ny maty araky ny vaovao azo avy any an-toerana vokatra izay fanapozinana ara-tsakafo tany an-toerana izay. Fihinanana charcuterie hatreto no ahina ho nahatonga ny loza araky ny voalazan'ireo avy any Mahajanga hatrany. Fianakaviana iray izy ireo izay mipetraka ao Tsaramandroso ambony. Araky ny voalaza dia nihinana charcuterie tamin'ny alahady ny fetin'ny ray teo ireto fianakaviana ireto izay no ahina nitarika ny loza amin'izao fanapozinana ara-tsakafo ka nahafaty azy ireo izao. Olon-dehibe misa 3 ary zaza misa 5 avy amin'ny fianakaviana iray tao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambony izay voalaza tratran'ny fanapozinana ara-tsakafo zay rehefa nihinana mortadely nandritra ny fetin'ny ray lasa teo.
ireo no tafiditra tao amin'ny hôpitaly tao Androva fa mbola misy hafa tsaboina any amin'ny hôpitaly Saint Jean Paul II any Antanamalandy raha ny fanazavana nentin'ireo fianakaviana hatrany. Lehilahy sy vehivavy lehibe olona roa no maty tamin'iny andro ny omaly alina iny. Dia ilay zazakely izay efa nahina mafy ny ainy no fahatelon'izy ireo izay maty tamin'ny andro ny alina omaly iny hatrany. Raha namaso akaiky ihany koa ireo efatra ambiny nanentana ny tompon'andraikitra ny amin'ny tsinana ny mponiny Mahajanga ireo karazana charcuterie izay efa misy ny fepetra noraisy ny tompon'andraikitra manoloana an'izany rehetra izany. Tsy vitany tany Mahajanga ihany no nahitana an'izay trangana fanapozinana ara-tsakafo zay fa ny tany Toamasina kosa dia nisy trangana fanapozinana ara-tsakafo ihany araky ny voalazan'ny Mikaely Sindriamahazo tamin'iny andro ny omaly alina iny. Voalazany fa misy olona 9 izay nahiditra ao amin'ny hôpitaly be ao Tamatavy ao tamin'ny ora izay nanoratany tokony ho tamin'ny 10 ora mahery 20 minitra alina tanoany. Voalaza fa avy nihinana godrogodro au chocolat ireo marary ireo ary marary no sady malemy izy ireo ka izay no nitondrasana azy ireo eny amin'ny hôpitaly. Ka dia mirary fahasalamana feno ho an'ireo marary rehetra izay mbola manaraka fitsabona ao anatin'izay fanapozinana ara-tsakafo zay isika rehetra amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ireo izay namoy ainy kosa dia aingane ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka lelintsony ho an'ireo fianakaviany manamanjo. Tena mahatalanjona ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao ary mampimetra-panontaniana ihany koa ny aminy hoe inona no tena antony mahatonga an'izay fisiny fanapozinana ara-tsakafo zay. So dia raha mba tokony hasiana fanaraha-maso ireo vokatra rehetra izay amidy eny an-tsena toy ny menaka sy ny zavatra azo hoanina rehetra fa sao dia no avy amireny ihany koa no mety hiteraka an'izay fanapozinana ara-tsakafo zay. Eo ihany koa ireo karazana laoka isan-karazany toy ny trondro resaka ohatra amin'izany dia tokony asiana fanaraha-maso ihany koa izy ireny sao dia ireny ihany koa no miteraka an'izay fanapozinana ara-tsakafo izay tsy mbola fahita firmo raha tsy tamin'ity taona ity no tena nahitana an'izany fa ty olona tena goavana vokatra izay fanapozinana ara-tsakafo izay tena hita fa no apampana tamin'ity taona ity izay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.